Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia haka sy resadresaka ireo lalàna mamey ny fifehezana. Satria ny zava-drehetra ety ambony tany dia samy miainga amin'ny lalàna mamey azy mba hahatonga izany zavatra zany tomombana sy manan-kery eo amin'ny fiainana andavanandro. Indrindra ihany koa fa ny fanompoana ny Allah amin'ireo karazan'ny mpanompoana maro isan-karazany dia tsy maintsy mipetraka sy voahaja tsara ireo lalàna mba hahatonga an'izany manan-kery eo anatrehan'ny Allah ary voaray eo anatrehan'ny Allah ary ihany koa ahazoantsika valisoa hidirantsika any amin'ny paradisa amin'ny andro fitsarana. Ka ireto fepetra anankienina ireto, raha feno ny olona anankiray dia voadidy aminy ny fifehezana amin'ny volana Ramadany. Fa raha misy ray amin'izy io kosa tsy fenony dia tsy voadidy aminy ny fifehezana. Inona ireo fepetra anankienina? Voalohany amin'izany dia al-Islam. Rehefa ifehy-vava ny olona anankiray mandritra ny volana Ramadany dia tsy maintsy takiana aminy ny finoana Islam. Satria ny olona rehetra tsy ao anatin'ny finoana Islam na tsy mbola nanaiky an'izany finoana Islam zany dia tsy voadidy aminy ny fanompoana rehetra, tsy voadidy aminy ny sola, tsy voadidy aminy ny sadaka, tsy voadidy aminy ny zaka, tsy voadidy aminy ny fifehezana, tsy voadidy aminy ny hajj, satria mbola tsy nino sy mbola tsy tafiditra tao anatin'ny fianakaviam-be ny Silamo ka tsy voadidy aminy izany fanompoana izany. Noho izany, takiana voalohany mila pino Islamo zay vao manan-kery ny fifehezana. Ho an'ireo olona izay nieritreritra hoe ifehy nefa mbola tsy niditra tao anatin'ny finoana Islam dia izany fifehezana zany karazana rejima eo anatrehan'ny Allah fa tsy voaray ary tsy azo valisoa. Ka afatra ho an'izany olona izany, raha mahafinaritra azy ny fifehezana sy ny fivadikan-kanina dia iangaviana izy ampanajana mba hiditra ao anatin'ny finoana Islam, ahatonga azy tsy matiantoka tamin'ny asa izay nataony teto ambony tany. Ny fepetra faharoa, al-baligh, ny olona ampy-taona. Ny ampy-taona amin'ny finoana Islam dia tsy toy ny mahazatra antsika amin'ny tanàna sy firenena isan-karazany. Fa ny ampy-taona amin'ny finoana Islam, raha zazalahy izy dia efa manomboka mitsiry ny volo-miafina any amin'ny toerana miafina rehetra, ary efa manomboka vaky feo izy ka eno ny ovany feony, ary indrindra rehefa nanomboka natory izy ka nanofy nivoaka ranonaina dia izany olona izany na izany zazalahy zany antsoina hoe ampy-taona, ka obligatoire aminy ny fanaovana sola ary obligatoire aminy mifehy rehefa tonga ny volana Ramadany. Fa ny vehivavy kosa ampy-taona rehefa manomboka tonga ny fadimbolana na ny règle dia izany vehivavy zany ampy-taona, satria izany famantarana ny vehivavy ampy-taona. Raha vao tonga ny fotoanany dia efa afaka manambady izy, ary efa voadidy amin'ny sola, voadidy aminy ihany koa ny fanompoana rehetra izay voadidy amin'ny olombelona rehetra, satria ampy-taona izy amin'izay fotoana izay. Ny fepetra fahatelo dia olona anankiray manan-tsaina fa tsy sanatria akory olona adala. Satria ny olona adala dia tsy voadidy ary mitsahatra ny penina na ny stylo manoratra ny asa soany sy ny asa ratsiny. Tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama, rufi'a al-aqlam ani thalatha, tsy manoratra ny penina ho an'ny olona anankitelo. Izy ireo olona anankitelo? Ny olona adala mandram-piverenany sainany, ary ny zaza
mandra-pahatonga ny fenotona ary ny matory mandra-pahampifoazany dia mijanona mitsahatra izany penina fanoratana ny asa soa sy ny asa ratsiny izany. Ka ny olona adala tsy voadidy aminy ny fifehezana, na ny olona izay verisaina dia tsy tafiditra, tsy ho terena amin'izany fanompoana izany, satria ny fanompoana dia ilaina concentration ary fanompoana dia ilaina saina eo amin'izay fotoana izay. Ny fepetra fahaefatra dia ny olona salama vatana, izany hoe ny fanompoana akory dia tsy fampijaliana, tsy karazana hoe tery atao ho an'ny olona, fa fanompoana dia fankasitrahana ny Allah ary famalina ny antsony Allah. Ka ho an'olona izay mahatsapa-tena fa tsy amin'ny forme, tsy salama, dia afaka manapaka izy ary rehefa tojo fahasalamana izy any aoriana any dia eo izy manolo izay tsy vitany tamin'izany volana Ramadany izany. Ka ny olona marary dia tsy voatery mifehy, fa raha ohatra kosa ny aretiny dia aretina mbola maivanaivana, sery, tazo kely, mbola mahavita ny vatany amin'izay fotoana izay, ny mifehy dia afaka mifehy izy. Fa ilay mandamaka am-pandriana kosa na tratran'ny aretina be dia izany olona izany tsy tokony hifehy izy amin'izay fotoana izay. Na ihany koa olona marary, raha hitany ny fifehezana mety mampitombo an'izany aretiny izany dia tsaratsara aminy tsy mifehy amin'izay fotoana izay. Ny fepetra fahadimy dia ny olona eo an-tanàna tsy amin'ny voyage. Midika zany fa izay olona rehetra manao voyage dia afaka manapaka, na voyage mavesatra na voyage maivana, dia afaka manapaka izy satria permission nomeny Allah subhanahu wa ta'ala azy. Fa izy ihany koa afaka mifehy raha ohatra ka te hifehy izy amin'izay fotoana izay, satria mety manao voyage amin'ny avion izy, manao voyage amin'ny avion angamba dia tsy hita ny vesatra izay iainana, fa mipetraka izy ao anatin'ny avion dia mety tsy mavesatra aminy ny fifehezana. Ka amin'izay fotoana izay afaka mifehy izy ary afaka tsy mifehy ihany koa, izany hoe safidy apetraka aminy. Fa ho anao kosa ny mifehy dia tsara amin'izay fotoana izay, satria ny Ramadany dia tsy voasolonao raha tsy amin'ny Ramadany ihany koa. Ny teny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an: faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Raha misy aminareo ozy izy marary na eo am-pandehanana lavitra, eo am-panaovana voyage, dia aoka izy hanapaka ary hanolo ny fifehezany amin'ny andro izay mety hanolony an'izany any aoriana any. Ny fepetra manaraka dia ny vehivavy madio amin'ny règle, izany hoe vehivavy sady tsy tonga fotoana no sady vehivavy tsy mikoriana raha aorian'ny fiterahana. Raha ohatra ka madio amin'izany ny vehivavy dia voadidy aminy ny mifehy mandritra ny volana Ramadany. Fa ny vehivavy tonga fotoana na misy raha mikoriana aorian'ny fiterahana dia tsy voadidy aminy ny soala, no sady tsy mahazo manao an'izany fifehezana izany izy, ary ihany koa tsy mahazo mitazona mosohafo ary tsy mahazo manao tawafo, satria maloto ara-panahy no filazan'izany amin'ny finoana Islama. Ka miandry izy mijanona ny fadimbolana, ary miandry ihany koa izy mijanona ilay raha mikoriana aorian'ny fiterahana, dia rehefa avy eo izy mandro ary miditra ao anatin'izany fifehezana izany insha Allah. Ny fepetra farany dia al-qadir, ianao mahavita ny vatanao amin'izany fifehezana izany. Izany hoe raha ohatra ka vatanao mahazaka tsara ny fifehezana dia obligatoire aminao ny fifehezana. Fa misy ampahany olona efa tsy mahazaka intsony ny vatany. Ohatra amin'izany, laha antitra na vavy antitra anankiray efa mandeha 70 taona na 80 taona, fenony avokoa ireo fepetra ireo,
saingy ny vatany mihitsy efa tsy mahazaka, satria raha vao mifehy izy mety ho marary na mety tratrany aretina na miombo ny haretiny na ihany koa mety tsy hahatsaro tena izy amin'izay fotoana zay. Ka an'io lehilahy io na an'io olona zay tsy mahazaka an'izany fifehezana zany de mpisakafo izy amin'ny atoandron'ny volana Ramadana, saingy mampisakafo olona mifehy vava iray isan'andro izy mandrapahatapitra an'izany volana Ramadana izany, hosolony ilay fifehezana ao aminy. Ary teneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ho an'ireo olona zay tsy mahazaka mahatsapa fa mavesatra ny fifehezany dia mampisakafo olona ray isan'andro mandritra ny volana Ramadana. Zay ireo fehipetra anakenina anankifito izay tsy maintsy feninao raha ohatra ka handeha hifehy vava anao amin'ity volana Ramadana. Raha misy tsy feninao iray amin'izy ireo de tsy voadidy aminao ny fifehezana, fa raha feninao kosa izy rehetra de obligatoire tsy maintsy miroso ao anatin'ny fifehezana ianao amin'izay fotoana izay. Zay no fampatsiahivantsika tamin'ity androany ity, isaorako anao nanaraka hatramin'ny farany. Inshallah rahampitso misy video hafa indray mitondra lalàna mahakasika ny fifehezana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.